Nanangana sekoly ny Flm Ambohimanambola ho tsangam-baton'ny fankalazana ny 10 taonan'ny fiangonana Fotodrafitrasa izay hanampy be ireo zanaky ny fiangonana sy ny manodidina ihany koa. Nanangana sekoly ny Flm Ambohimanambola ho tsangam-baton'ny fankalazana ny 10 taonan'ny fiangonana. Nasain'ny komity misahana ny fanorenana teny toerana ny mpanao gazety hijery fizotrin'ny asa fananganana izany Fotodrafitrasa zany io ho maraina io. Efa vita avokoa ny ampolisan'ny zaton'ny asa ary tokanana amin'ny 9 oktobra ho avy zao ny Fotodrafitrasa. Fotodrafitrasa aloha zany dia misy riana roa izy dia misy efitrano 20 dia izy ity zany manomboka any amin'ny primaire ka hatramin'ny terminal. Ny anarany moa zany amin'ny fiangonana lutheranina no misahana azy dia lycée privé Martin Luther. Dia izy ity zany eritreretinay mahazaka amin'ny mpianatra hatrany amin'ny 400 mahery ihany zany rehefa tena mandeha, ary efa vonona izy ity zany amin'ny 7 oktobra ny fidirana ity zany. Tena ho mariana fotsiny zany dia hoe ny asa salamtony zany dia tsy asa napetraka am-pelatan'Andriamanitra araka ny tenenina teo dia ny fiangonana ray manontolo zany amin'ny ampahany be dia be no nandray anjara tamin'ny fanatanterahana azy miampy ihany koa ireo malala-tanana nanome ny W nanome fanampiana izay tsy voatanisy eto moa zany. Nahatratra 10 volana teo eo ny asa fananganana ity sekoly FLM ity. Apetraka tsy ho ela kosa ny fanaka maro samihafa ao anatiny. Isan'ny tombony eo amin'ny fitantanana ny sekoly ny fananany mpitandrina ao an-toerana Andriamatoa Ratefy Arivony Jacques Audace traikefa manokana mikasika ny fampianarana araka ny fanazavana nomenanay nandritra ny fotoana. Manana ny fampalam-baovao ary isika mialohan'izay dia mampatsiahy anao izay amin'ny fivoahan'ny gazety natokana ho an'ny lehilahy moderna indray raha ampitsozoma ny larina 720 sy 700 ny gazety mahery no hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao indray. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mbola mamy fotoana anao manaraka indray ato anatin'ny fampalam-baovao hatrany ny namana Asinjaka Andriamanana no hitondra ny vaovao raha ampitso. Veloma tompoko.